maleminy tenako ianaono ojereko andria manitrarako aratapitrany andro izay nanendrena wayehi yanaono apiyako hamini yafatesana hamini yafatesana aratapitrany andro izay nanendrena wayehi yanaono apiyako hamini yafatesana hamini yafatesana anitinanatini izay fasana maizina kana halalani Jesu osidia mamikyo izao fatesonuyambinani vuvukini tenako ambarapiyavini ameluna injay anidinanatini izay fasana maizina kana halalani Jesu osidia mamikyo izao fatesonuyambinani vuvukini tenako ambarapiyavini ameluna injay fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra fampaherezana entin'ny pastora Rakotonandrasana Rado sy ny pastora Randrenarivonierimanitra eto amin'ny radio Azis ny 4 Jolay 2024 isakariva amin'ny 9 andeha sika handray fampaherezana avy amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra fampaherezana entin'ny pastora Rakotonandrasana Rado sy ny pastora Randrenarivonierimanitra eto amin'ny radio Azis ny 4 Jolay 2024 isakariva amin'ny 9 andeha sika handray fampaherezana avy amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra fampaherezana entin'ny pastora Rakotonandrasana Rado sy ny pastora Randrenarivonierimanitra eto amin'ny radio Azis ny 4 Jolay 2024 isakariva amin'ny 9 andeha sika handray fampaherezana avy amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra
faly miaraba atsika rehetra ndray mbola tafaraka ao anatin'izao fandarana izao isika zay mpanaraka tsy tapaka na ny eto anivon'ny tambazotra antserasera na ny eo amin'ny radio miaraba ihany ko ray amindray pasteur rato zay miaraka eto ao anatin'izao fandarana izao miaraba pasteur Tefy ary miaraba ihany koa ny mpijery sy ny mpihaino radio manonona mandrakariva ny fitanan'ny tompo amin'ny tokatrantsika tsirairay avy loha hevitra zay makasika ny fifandraisana amin'ny voarin'Andriamanitra moa no iarahantsika ka talohan'izao dia ny fiarahana tamin'ny pahary fifandraisana amin'ny pahary zany na ny mpamorona fa manomboka amin'ity fotoana ity indray zany dia iresaka ny amin'ny fifandraisana amin'ny voary isika ny zavaboary zany koa alohan'ny rosotsika amin'izany dia andeha tombokontsika amin'ny vavaka izany fotoana izany rehefa afaka isika toko ray malala be fitiavany indrindra zay ny an-danitro akory ny afalianay satria tsy noho ny famendreanay na noho ny fahamasinanay fa noho ny fitiavanao dia mbola velonay izay afaka mifambozara ny teninao kino raha eo mitenena fa voninainanao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen amen raha izay ara ny loha hevitra izay hojerentsika amin'izao fotoana izao inona pasteur no tokony ho hitantsika ao anatin'ilay zava-misy ary ya tsara ihany angamba aloha mampatsiahy kely ny lesontsika farany no resantsika teto fa io Andriamanitra hivavahantsika io dia mpamorona n'izao rehetra izao nambarantsika fa Andriamanitra ny fifandraisana izy Andriamanitra ny ataontsika hoe mpahay zavakanto izy ary Andriamanitra fitiavana izy raha tsorona zany dia namboarin'Andriamanitra amin'ny endrika kanto zao rehetra zao ny baiboly dia milaza fa izy tenany mihitsy dia miteny manao hoe endro izy tsara indrindra izany asadino anefa fa ny Genesisy toko 7 dia milaza fa tafiditra teto amin'ity tontolo ity ny fahotana tsy planin'Andriamanitra teny ampanombohana ny fahafatesana tsy planin'Andriamanitra teny ampanombohana ny fitotonganany ny zavaboary fa rehefa niditra ny fahotana niditra lay ratsy dia niova ny zavatra rehetra indrindra ny ten'Andriamanitra amin'ny Korintiana 2:4 ka ny andininy 4 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Korintiana 2:4 ka ny andininy 4 dia hoy izay no anjambain'ny Andriamanitra tontolo izao dia nisainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazan'ny tsara ny voninahitry Kristy zay endrika Andriamanitra simba zany le endrika Andriamanitra rava lay tontolo kanto zay namboarin'Andriamanitra kanefa na eo azy izay dia ao amin'ny Romanina toko 1 ka ny andininy 20 Romanina toko 1 ka ny andininy 20 dia hoy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra fa ny fombany tsy hita dia ny heriny mandrakizay sy ny mandriamanitra azy dia miseho hatramin'ny nanaovany zao tontolo zao fa fantatra amin'ny zavatra nataony ka dia tsy manan-kalahatra ireo na eo aza zany ataontsika hoe fidiran'lay fahavalo fampitehany zavatra rehetra nanjaka lay Andriamanitra ny fahamazinana eto amin'ity tontolo misy antsika ity dia nasehon'Andriamanitra mandrakariva ny asany ary nasehony mandrakariva ny fombany zany hoe raha miaina amin'ny tontolo potika isika na ravo tsy tahaka n'ilay nanamboaran'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany ray aman-dreny pasteur Tefy dia nasehon'Andriamanitra amin'ny lalan'ny asany ny fombany mandrakariva ny fanireny te hamerina indray amin'ny laoniny lay fifandraisana amin'ny zavaboary ihany koa ny zavatra tsapa moa zany dia tena no ajambainy ny andriny zao tontolo zao ny sainy ny sain'ny olombelona manana ny safidy isika saingy jamba ny fitiavatena jamba ny fivavahana mifantoka amin'ny tena zany hoe mivavaka ihany ny olona fa fivavahana zay mifantoka amin'ny tenany ary misy aza moa efa voalazantsika tao aloha tao fa miala amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra tsy mino ary misy indray mivavaka amin'Andriamanitra ihany izy fa amperahany amin'ny fivavahana amin'ny zavaboary izany fivavahana izany very tsy eo mason'ny olona ntsony ny endrika Andriamanitra ny asan'Andriamanitra tsy hita kanefa isaorana Andriamanitra fa nomeny atsika ny finoana ary amin'ny alalan'ny finoana io no afahantsika
misokatra ny amin'ny fomba entin'Andriamanitra ampahalala indray antsika ny sitrapon'Andriamanitra amerina am'laoniny ny zavatra rehetra ary misy varavarakely tsaina misokatra noho ny finoana zava-dehibe zay pasteur raha zay ara no zava-misy dia ahoana pasteur ny azontsika ambara momba an'Andriamanitra ya raha jerefantsika ny baiboly dia maneho a ny zavatra sy ny tontolo misy iainantsika aloha ijerevantsika le momba an'Andriamanitra rehefa avy eo ny baiboly dia mizara telo mazava tsara ny toko roa voalohany ao amin'ny baiboly Genesis toko voalohany sy ny toko faharoa dia mitantara ny fomba namorona an'Andriamanitra zao rehetra zao ny eo ampovoany rehetra dia maneho fa rehefa niditra ny fahotana dia nisy ny zava-tsarotra sy ny ady sy ny fahafatesana sy ny isan-karazany fahoriana sy ny fijaliana dia mifarana ary amin'ny toko roa farany dia ny apokalipsy toko faha 1 amby 20 sy ny toko faha 2 amby 20 kosa dia milaza fa ho averin'Andriamanitra ho amin'ny laoniny zany rehetrarehetra izany amintsika vanim-potoana iainantsika izao zany raha mandeha pastora tefy dia vanim-potoana ao anatin'ilay tontolo miaina vokatr'ilay fahotana sy ny zava-tsarotra kanefa na eo azany rehetra zany dia azadiny fa naverimberitsika teto Mandrakariva ny mahandriamanitra ny fifandraisana an'Andriamanitra ny amin'ny mahandriamanitra mpanakanto azy na amin'ny mahandriamanitra fitiavana azy ary indrindra amin'ny mahandriamanitra te hamerina amin'ny laoniny ny zavatra rehetra ohatra anankiray amin'izany ny ataontsika hoe le fisian'ny équilibre écologique zany hoe ny voariny namboarin'Andriamanitra dia tsy namboarin'Andriamanitra avita teny irery tsy voarin'Andriamanitra iolon'olona samy rery fa namboarin'Andriamanitra mba hifameno namboarin'Andriamanitra mba hirindra namboarin'Andriamanitra mba isy lay fifandraisana ka na eo aza lay fisiany le fahotana naniovany zavatra rehetra dia mbola fikatsan'Andriamanitra ny amerina an'izany amin'ny laoniny toetsain'Andriamanitra momba an'Andriamanitra voalohany zay eo ihany koa ny amin'ny lafiny ataontsika hoe chaîne alimentaire dia misy zany le hoe carnivore ao anatin'izany koa moa zany le prédateur le mihinana biby vaventy mihinana biby madinika le carnivore moa zany dia anehoana lay biby mihinana biby mitovy azy kanefa le biby anankiray hoaniny anankiray iny dia hoaniny anankiray ihany koa niova zany le tsy arakaraka nanamboaran'Andriamanitra azy na apokalipsy toko fa 1 amby 20 sy ny 2 amby 20 dia milaza fa rehefa averin'Andriamanitra amin'ny laoniny zany dia ny zanak'ambodio izy hiaraka toetra amin'ny zanak'ondry tsisy tsony ny biby mihinana biby fandrin'Andriamanitra zany eo ihany koa ny herbivore biby mihinana vilona mihinana zava-maniry kanefa reny na dia mihinana zava-maniry aza rehefa maty reny biby reny dia misy koa karazana biby hafa indray mihinana ny vatiny reny dia zay le fikorotanana misy eo amin'ny zava-boary zay zany eo amin'ilay voary zay dia azadiny fa tian'Andriamanitra mbola hamerina an'izany koa amin'ny laoniny anisan'ny toetran'Andriamanitra zay tiana ihany koa ny miresaka amin'izany raha tsorina zany pasteur tefy dia zao tsy fandren'Andriamanitra ny zavatra miseho zao tsy planin'Andriamanitra fa nisy vokatry ny fahotana kanefa vonona izy ny ara-iasa antsika aloha voalohany indrindra amerina an'izany tsikelikely ary ho avy izy amerina an'izany amin'ny laoniny tanteraka tokoa na eo aza zay rehetra izay satria hita tokoa ny vokatry ny fahotana lay fitiavan'Andriamanitra izay maharitra ataontsika hoe tsy miova dia asehony firindrana zay mbola hitatsika satria raha fantatsika tsara ny lalàny ny voary zay napetrak'Andriamanitra ka manaiky isika hanaja an'izany dia mbola mandray tombontsoa satria misy mantsy ohatra ny ireo zava-maniry zay natao hohanina misy zava-maniry tsy natao hohanina fa natao hoaingona tanàna misy natao mameohatritsika misy ireo karazana hazo zay sady tsy haingo tanàna izy tsy fihinana izy fa ny fakany dia miaro tsy isiany ina moa zany le tany miotsaka fiara-miasa ireny firindrana reny dia mbola misy ary ny fahalalantsika an'izay lalàny natiora zay dia afahantsika mafantatra hoe reto ihany koa no zava-maniry azontsika hohanina misy azo atao fanafody misy tsy natao hohanina tahaka ny biby ihany koa zany misy biby ange natao hohanina misy tsy natao hohanina manana ny toerany avy ny zavatra rehetra ny tantely sy ny lolo ohatra ny asan'izy ireny eo amin'ny fitaterana ny moa ny fiantsolan'iny lay mamindra azy ireo avy eo amin'ny lahimbony makany amin'ny vavimbony avy any amin'ny vavimbony makany amin'ny lahimbony mba hahatonga ny
fambolena na ny voankazo hitatra sy hovelona tsara ireny zahatra etra reny de zava-dehibe miara-miasa amin'Andriamanitra ary ampiasain'Andriamanitra io firindrana io hitondra tombotsoa na de teo aza ny vokatry ny fahotana any amin'ny boky anankiray aza zay mpanoratra kristianina antsoina hoe Ellen White nanoratra azy miresaka ny amin'ny firindran'ny zava-maniry ampiasain'Andriamanitra miasa ho an'ny olombelona de milaza izy fa miasa tsy ankijanona Andriamanitra na de sabata aza ny andro mba hananany tsika tombotsoa ahafahantsika mivavaka aminy ahafahantsika midera azy ahafahantsika manandratra mivoninahitran'Andriamanitra mandritra n'izany sabata izany dia tsy mijanon'Andriamanitra miasa mandeha mandrakariva ny rivotra mizotra ny rano ary ny masoandro dia miasa daholo ka izany zavatra zany dia isaorantsika an'Andriamanitra satria fanehoana n'ilay fitiavan'Andriamanitra na eo aza ny fahasimbana fitotonganana vokatry ny fahotana koa inona ary no mbola tombotsoa azotsika hatrany am'izany toetra tsara zay ananan'Andriamanitra zany asehony amintsika pasteur ya eo ampidirantsika amin'ilay tombotsoa raisitsika mandrakariva dia tena ihany ny misarika ny saintsika rehetra fa azadino fa ny olombelona no nandika ny didin'Andriamanitra nandika lay fitsipika zay tokony iainana